misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity faliana anahitrana ihany koa ny mizara ny tenandriamanitra atsika tsirairay avy ary rariny zany tondra vokatsoa amintsika lohandirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavakintsika liranay tsara indray izan-danitro mbola vempisaoranao izay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao saotra ihany koa fa andriamanitra iainy vavaka tokoa ianao ary mahalala anay zanakao mitondra zavatsoa isan'andro dia ny sakafo mpananay mba hahafahany fanahinay matanjaka rehefa ao anatin'ny ady izay da io ny namana tsirairay avy izay mihaino zao fandaran zao mangataka ny fanahinao masina iasa ao anatinay tsirairay avy tononona sy angatany minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe iza no tompon'andraikitra. Lesona voalohany mandritra nyty telo volana manaraka ty no misy azy miavaka tokoa ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsy mpiharifary izay voalaza amin'ny bokin'ny Matio azavain'io fanoharana io ny antony mahatonga ny fisian'ny olon-dratsy eo anivon'ireo izay milaza fa manara-dian'ilay Andriamanitra tsara ary ihany koa ny antony isian'ny ratsy eo amin'ny toerana ren'Andriamanitra izay tsara. Tamin'ny voalohany Andriamanitra tany fahagola zany mialohan'ny namoronana antsika dia tsy nisy afa-tsy Andriamanitra telo izay iray izay feno fitiavana tonga lafatra tsy misy fitiavan-tena fitiavana tsy mety ritra mandrakizay no hita teo aminy. Izany fitiavana izany dia nifidy ny zaran'ny fiainany sy amorona voary tsy manatsiny sy masina izy dia voary afaka mamaly ny fitiavana araka ny safidiny malala. Ankoatran'ny olombelona sy ny biby eto tany dia ambaran'ny baiboly koa ny fisian'ireo voary hafa tsy monina eto tany toy ny anjely sy ireo zava-mananaina. Arakaraky ny namoronan'Andriamanitra voary manana safidy malalaka no mety isian'ny ray izay amin'ireo noharian'ireo isafidy ny lalany tsy fahamarinana. Nanao an'izany safidy izany indrindra Lucifera ilay hoe atao hoe kerobina voaositra izy. Ambaran'i Jesosy mazava ny amin'ilay tompon'andraikitra ny andohan'ny ratsy. Fahavalo izay izy nanao an'izany. Ny fahavalo dia ny devoly izany. Izy no antsoin'ny apokalipsy ihany koa hoe dragona. Dia ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Andriamanitra ny tompon'andraikitra ny famoronana ny Lucifera saingy tsy tompon'andraikitra ny amin'ny asan'ny Lucifera izy. Raha misy manao eloka be vava mahatsiravina ohatra dia tsy ny ray aman-dren'ilay nahavandoza no elohintsika. Andriamanitra nefa dia ometsiny manjaka rivany amin'ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Ny zavatra tsy maharikoriko rehetra eo amin'ny taranak'olombelona dia ny andota amin'ilay fotoana ny fitiavan'ny Lucifera hikomy amin'Andriamanitra amin'ny fitiavany, ny fahamarinany, ny fahitsiny, ny fahamasinany ary ny fiainany. Dia ny fikasana no mamarana an'ilay fanoharana ataon'i Jesosy ho fongotra tanteraka ny fahotana sy ny ratsy ary ny devoly mba amin'izay rehetra ny komy niaraka taminy. Farito manitraka rivo izay ary asaiko ianao andinika izany lalina satria Andriamanitra fitiavana Andriamanitsika ary
manome saina malalaka ho atsika indrindra ny andinika ihany koa ary tsaro fa tena zava-dratsy teo amin'ny tantaran'ny olombelona no ny andohan'ilay fotoana ny fidianan'ny losifera ikoany amin'Andriamanitra io. Dia indray mbola hita eny amin'ny fiainantsika andavanandro ny toe-tsaina mikomy anjarany tsirairay mieritreritra ao koa ny tsy fitiavana fahamarinana ny fitiavan-dratsy. Dia iriko aminao dia ny atsapahantsika tsirairay avy izany tsy fahamarinana izany ary hitodiantsika amin'Andriamanitra mba ahafahany manavao sy manova antsika ho amin'ilay loharano tsy mety ritra izay ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka. Amen. Vavakisika iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay io. Misaotra Tompo izay mampalala anay ihany koa ny amin'ny fisian'ny ratsy, indrindra ihany koa ny ho tompon'andraikitra ny amin'ny hoavinay dia ny safidina ihany izay. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina handraiky safidy tsara ary indrindra tsy handeha araka ny mety ho fisainanay fa handeha hampahendrena sy hampamatonana miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.